Alin'ny sabotsy faharoapolo ny volana jiona taona 2024. Miarahaba finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra anao misafidy ny record TV amin'izao alina izao ary manasa anao ihany koa anaraka ny afandarana hatramin'ny farany satria dia valim-panontaniana maro samihafa izay napetrakantsika olo-pirenena dia ho voavaly avokoa ato anatin'ity fandarana ity ka manasa anao ary akatoerana tsara, angina tsofina tsara, hiaino tsara mandritra ny ora iray eo ny fiarahantsika izara roa ny fandarantsika izany hoe isy ny fizarana voalohany, isy ihany koa ny fizarana faharoa aorian'izay. Ato anatin'ny fizarana voalohany ary dia andray ny vahiny amin'ny général de brigade Rabelirina Jérôme Norbert, directeur du bureau emploi et force, filohan'ny komisionna ny matso izay no vahiny ato amin'ny akaveko ato. Miarahaba anao tompoko. Faly miarahaba ny madame Ando. Dia ato amin'ny akavanana indray dia misy ny commandant Rakotoary Velolanto Lalaina, filohan'ny komisionna sy hetsika ara-kolontsaina. Miarahaba anao. Miarahaba tompoko. Mankasitraka anareo ihany koa nanaiky hivahina ato anatin'ny fandarana satria tena zava-dehibe mila fantatry ny mpirenena rehetra manerana ny Madagasikara ny mikasika an'izany hoe fanomanana ny faha-enina amby roapolo jiona 2020 taona zany nahazoana ny fahaleovantena izay tosaina tsy mamasina tony mazatra moa zany iresaka momba ny matso izy ireo akoatra ny vahiny amin'ny fizarana faharoa avy eo izay mbola iresaka amintsika ihany koa mikasika an'izay fanomanana ny fetiny fahaleovantena izay dia ho an'ireto vahiny voalohany reto zany dia iresaka momba ny matso sy ny kermesy izay tosaina sy amin'ny kianjan'ny baren'ny Madagasikara. Ho atombokantsika amin'ny matso angamba izay anisany hoe tena mahaliana ny olona isataona zany matso zany anao ahoana izay matso izay amin'ity taona ity en général manahoana ny fanomanana amin'izao mety ho firy ihany koa ny mpandray an'izao ao anatin'izay matso izay. Misaotra betsaka anao madame Ando amin'ny fanasana eto amin'ny record. Ankoatra izay koa dia mbola misaotra koa sy mankasitraka ho an'ny teknisiana rehetrarehetra mikirakira zany ato amin'ny radio télévision record. Miarahaba ihany koa ny any tokantrano tsirairay avy any na ny mpiain'ny radio zany na ny mijery ny télévision record. Ny tenako moa zany araka ny resana teo no général de brigade Rabelirina Jérôme Norbert, directeur ny bureau emploi de force zany eo anivon'ny état-major-ndreo tafika no sady ihany koa ny filohan'ny commission ny matso amin'ity 2020 jiona 2020 sy roa roa ity. Araka n'izany resana zany ny matso zany dia ataontsika anatin'ny fety anatin'ilay fankalazana izay tsy maintsy ho tanterahana rehefa misy ny fotoana zao satria ny antony voalohany indrindra dia eo ny fankalazana ny fiverenana ny fahaleovantena ny Madagasikara ary ny faharoa dia izay tsy adino ny fitsingerenana ny faha-20 taona ny joroan'ny folo alin-dahy ihany koa. Ao anatin'izay zany ny folo alin-dahy dia tsy maintsy manao ny ataontsika hoe port-jenitra. Ao anatin'izany zavatra zany ny voalohany indrindra moa zany toerana anaovana zavatra zany dia ao amin'ny kianjan'ny Barea eo Mahamasina dia izahay ao anatin'izay maromaro no ataontsika mpandray anjara ao anatiny ao ny ao amin'ny ataontsika ny tafika malagasy, ao amin'ny gendarmerie pirenena, ao koa ny ao amin'ny polisy pirenena, ao ny fandrarana ny fonja, ao ny fahadiseranana, ao ny zareo avy eo amin'ny rano siala ary ao koa ny avy amin'ny polisy munisipaly. Niavaka tamin'ny hatramin'izay le izy satria ny antony raha nanao zay hatramin'izay ataontsika amin'ny matso tahaka zao dia indray mandeha ihany indrona ohatran'izany ny famerenana fa tamin'ity kosa zany nahitana eo amin'ny famerenana intelo. Ao anatin'izay koa mbola misy koa ny famerenana ho atao zany manomboka amin'ny latsinainy 20 jiona sy ny alarobia 20 jiona zao izay ataontsika hoe famerenana farany moa zany fa nieritreretina hoe anankiroa mihitsy nanaovana an'ilay zany hoe raha ny marina zany mandrapatonga ny 20 jiona dia misy famerenana anankidimy mihitsy no atao eo kianjan'ny Barea Mahamasina. Manaraka an'izany ny mamatso azy zany dia mizara ataontsika telo lehibe mihitsy izy dia misy izay filaza azy zay hoe prise d'arme na fandraisana an'ireo folo alin-dahy rehetrarehetra dia ny faharoa ny ataontsika fisafona ataon'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblikan'ny Madagasikara ary farany zany dia izay ataontsika le mampangetaeta ny olona rehetrarehetra dia ny ataontsika le matso tena matso io zany.
Misy ny mandeha tongotra. Ny mandeha tongotra aloha zany ataontsika hoe amin'ny teny frantsay ny défi ny troupe à pied, de ahitana ny mpitsoka mozika ny tafika malagasy ny avy eo amin'ny gendarmerie pirenena. Manaraka azy ao zay vao miditra ny ataontsika ny vondro tafika avy eo amin'ny tafika malagasy de ny vondrony avy eo amin'ny gendarmerie pirenena, manaraka azy ny polisy pirenena, de manaraka azy ny fandrarana ny fonja, manaraka ny fahadisaranana, rano sy ny ala ary farana ny polisy municipaly. Izay zany ny ataontsika hoe ny matso atao an-tongotra zay. Ny mandeha amin'ny ataontsika fiara sy ny kodiaran-droa sy ny soavaly kosa zany de ao ihany ny tafika malagasy. Ny gendarmerie pirenena kosa moa zany manana ny soavaly zay hoentiny miakatra eo miaraka amin'ny fiara. Ny polisy pirenena misy ny kodiaran-droa sy ny fiara koa, de ny zareo avy eo amin'ny fahadisaranana ary farany de ny mpamonjy voina zay mitondra ny ataontsika ireo fitaovana fiara manokana. Amin'ny farany de misy ny ataontsika matso ihany koa moa zany, fa ny ataontsika défilé aérien izy dia ny zareo avy any amin'ny tafika anabakabaka no manatanteraka an'izany zavatra zany. Amin'ny ankapobeny ny ataontsika ny mpandray anjara zany raha ny olombelona ny resana de misy eo amin'ny 1telopolo sy 703 ny isan'izy ireo zay mizarazara ho toy izao. Misy ny mandeha atongotra de misy aneo ataontsika 700 sy 200 izy ireo. Misy ihany koa ny olona zay ataontsika mandeha soavaly sy ny mitaingina ny fiara izay iseho ireo dia mitotaly eo amin'ny 3 sy 800. Ary ny anabakabaka de misy eo amin'ny 150 lahy izy ireo no misahana mikasika an'izay ataontsika zay fisehoana anabakabaka zay. Ny fiara mandray anjara dia tokony eo amin'ny 220 sy 200 eo zany ireo fiara reo zay mizara be da be ao anatin'izy io. Fa ny tena songatina eto ohatra dia ahitana ny kodiaran-droa zay misy eo amin'ny 320 ary ny fiara resako teo aloha 730 amby 100. Ny fiaramanidina mandray anjara de eo amin'ny 8 eo izy io, zany hoe ahitana ny sesina anankitelo de misy letsy 410 roa ary misy angidimby 3. Toy izay sy toy izay zany ny ataontsika ny fandehana ny matso amin'ny ankapobeny raha ao amin'ny Mahamasina. Nanontany ianao mikasika an'le hoe mety misy zavatra ataontsika hoe mampiavaka azy ve? Ny tena marina de ataontsika niverina amin'ny fomba fijery taloha zay, zany hoe rehefa tonga le zavatra io zany ny mariana mihitsy ny mafety ny foloalindazy. Zany hoe rehefa mandeha ny fety ny foloalinda de tsy misy ataontsika karazana lanonana hafa mitsofoka eny anelanelany eny, naverina mihitsy ny amin'izay zavatra zay zany izy. Manaraka an'izay dia ny fisehoana zay ataony ataontsika reo hery fiarovana sy filaminana na ny FDS, misy ataontsika ny dia mirindra, tsy dia mirindra moa tena marina zany fa azakazaka iraisan'ireo ataontsika vondro tafika 3 mitambatra izy amin'izay fotoana zay. Ao anatin'izay ny filohan'ny fanavaozana de ao anatin'ny tafika ihany koa zany hoe mety hoe hiavaka kely ihany koa hoe zany matso ao anatin'izay amin'izay hoe samy efa ao anatin'ny tafika malagasy ihany koa ny filoham-panjakana samy mitovy amin'ireo matso hatramin'izay ireo ihany, de mety hoe aritra firiny koa ny matso manomboka amin'ny firy de farany hatramin'ny firy. Ny matso zany tena marina de tokony manomboka amin'ny 10 amin'ny 10 ora tsy diso zany izy migadona ataontsika eo Mahamasina ny lehiben'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara, de tokony eo maharitraritra eo amin'ny adiny ray sasany sy adiny 2 eo zany ny matso zay tanterahantsika. Marina ny fanontanianao mikasika ny hoe miaramila ny filoha, nefa ny amin'izay lafin'izay araka ny resahana zay dia ny hetsika miaramila izay le port-gentre ny cérémonial militaire moa zany izy amin'ny teny frantsay, izay no ezahana aseho amin'ilay zany hoe nezana zany izy miala amin'le fomba fijery fahitan'ny vahoaka andavanandro fa somary zay no mahatonga an'ilay famerenana foana, zay mahatonga ilay famerenana. Efa nanomboka tamin'ny 17 ny volana Jona teo no misy ny kermesy etsy amin'ny kianjan'ny Bareny ny Mahamasina. Inona marina moa zany ny tena hoe antony hoe andao asiana kermesy amin'ity taon'ity inona ny tanjona sa efa misy foana izay kermesy zay isa-taona de manahoana mety hoe fandrindrana azy ihany koa isan'andro amin'ny fito ka hatramin'ny firy no afaka mitsidika ny olom-pirenena. Ia, misaotra anao amin'ny fanontaniana.
manamafy ihany ny fiarabana ny atao hoe vahoaka malagasy mijery ny televiziona record amin'izao fandaharana izao ary miarahaba anareo mpanolotra sy ny teknisianina rehetra. Araky izay fanontaniana izay moa hoe maninona ny misy ny kermesy dia iverina kely angamba hoe inona moa zany no antony. Dia raha araky ny voalaza dia tonga ny tsingeritaona 480 taona ny verenan'ny fahaleovantena ary nijoroany ny 10 alin-dahy ihany koa. Ao anatin'izay dia nametraka tarakevitra ny komity mpanomana anio hetsika fankalazana ny 480 taona io dia ny tarakevitra dia ny hoe fanavaozana ho amin'ny fandrosoan'ny Madagasikara. Ao anatin'izay tarakevitra izay no misy lalatsaina nitondrana ny fankalazana dia ny fitiava-tanindrazana, ny firaisan-kina ary ny fanehoana ny mahamalagasy. Dia ao anatin'izay no mandray anjara ny hery fiarovana sy filaminana amin'ny alalan'ny hetsika kermesy sy hetsika ara-kolotsaina. Izany kermesy izany moa tsy mbola voizao no nisy fa efa nisy foana hatramin'izay, nefa niavaka kokoa tamin'ity taon'ity satria tena atao hoe nisy ny fandraisana anjara n'ireo FDS moa ny fanafoezana azy, ireo vondrokery rehetra ao anatin'ny tafika, ny gendarmerie, ny polisy pirenena. Nanomboka tokoa izy io tamin'ny 13 jiona teo izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teo ambany fehian'ny filoha faratapon'ny 10 alin-dahy naniraka ny solotena nanatrika an'izany fanokafana izany, indrindra moa ireo minisitra miahy mivantana ny 10 alin-dahy ary natao ao amin'ny kianjabeny Mahamasina izay misokatra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra sy izay te hitsidika an'izany toerana izany nanomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 7 alina no mifarana ny hetsika. Ankoatran'izay dia maromaro ny karazan-javatra hitantsika ao. Araky ny voalazako teo aloha hoe hetsika ho an'ny hery fiarovana sy filaminana dia misy zany ny karazana tranoheva isan-karazany, mahatratra any amin'ny 80 any ny isan'ny tranoheva ao anatiny, izay ahitantsika ny fampiratiana sy ireo kilalao maro samihafa. Dia ao ny atao hoe avy aty amin'ny tafika malagasy dia ao ny gendarmerie nationale, ao ny polisy pirenena sy ireo ratsa-mangaika ao anatiny. Mbola ahitantsika ny atao hoe fikambanany ireo vadin'ny zandary manana tranoheva ihany koa, fikambanany vadin'ny miaramila na fivami mbola manana tranoheva ihany koa, ny fivapovana ireo fikambanany vadin'ny polisy sy ny polisy vavy mananao ihany koa. Tsy diso anjara ihany koa ireo atao hoe mpanolotanana sy efa mpiara-mombonantoka tamin'ny 10 alin-dahy hatramin'izay dia misy ihany koa ny tranoheva ho an'ny ireo karazan'olona ireo, ahitana ny ataontsika hoe sakafo ny zava-pisotro isan-karazany dia mahetsika kermesy azy moa dia misy ihany koa ao podium izay misokatra ho an'ny be sy ny maro. Mbola averiko ihany ary tsindriko fa maimaim-poana ny fidirana ao amin'ny kianja Barea, tsisy vidim-pidirana ho antsika rehetra. Dia misy ny podium manomboka amin'ny 3 ariva, misy fanentanana ary misy mpanakanto miaka-tsehatra ary arahany fanentanany Didi ihany koa izany hetsika izany. Misy ihany koa ny kilalao ho an'ny ankizy madinika izay ahitana n'ireo atao hoe kilalao mahazatra ny ankizy sy manintona ny zaza amin'izao vanim-potoana izao. Tsy diso anjara ihany koa nefa ny tanora sy ny olon-dehibe satria dia atao hoe misy karazana zavatra ihany koa sahazan'izy ireo. Mety hipetraka ihany ny fanontaniana hoe efa hatramin'izay no nisy ny kermesy ho an'ny 10 alin-dahy, inona nefa no ataontsika hoe zavatra mampiavaka azy tamin'ity taon'ity. Eo aloha ilay voalazako teo hoe misy hetsika ara-kolotsaina miaraka amin'ilay kermesy, dia io hetsika ara-kolotsaina io fanehoana ny maizy azy ny Madagasikara fandray amin'ilay lohahevitra teo aloha, izany hoe misy karazana tsaritsarina Madagasikara eo amin'io toerana io ampisehoana antsika, dia ny zavatra mampalaza sy mampiavaka ny faritra tsirairay eto Madagasikara ho hitanareo ao zany ny tantara ny faritra tsirairay sy ireo zavatra mampiavaka azy.
Ankoatran'izay dia ahitantsika ihany koa ny tantaram-pirenena izay tena atao hoe mahaliana tokoa ary tsara ho ampitaina amin'ireo zandry indrindra fa ny mpianatra ny tanora ankehitriny mahafantatra izany tantaram-pirenena izany. Voarakitra ao amin'ny atao hoe trano eva ray manontolo ao koa izay tantaram-pirenena izay nanomboka tany amin'ny nazahoantsika amin'ny fahaleovantena mandrak'izao atao hoe fitondrana vaovao izao. Ankoatran'izay de voarakitra ao ihany koa ny tantaran'ny folo alina hatramin'izay 19 taona lasa izay. De arak'izany entanina ny ray aman-dreny hitondra ny ankizy, entanina ny ray aman-dreny hitondra ny tanora, entanina ny tanora sy ny mpianatra hitsidika an'izany satria tsy atao hoe endrika kermesy fotsiny ihany fa misy fahalalana tovozona ary misy fahafinaretana azo ihany koa ao anatiny de izay no anentanana vahoaka malagasy ary maimai-poana raha teo moa le izy fa de mankasitraka madame Ando tamin'ny fanontaniana. Eny ary efa somary natsidika ao kely ihany moa teo mikasika ny resaka hoe fanovozana fahalalana fa izay indrindra no tsara hoe ampitaintsika any amin'ny olombelona angamba hoe inona ny tena tombony goavana azon'ny olona mitsidika ao, tsy voatery hoe amin'ny maha-kermesy azy fa inona ihany koa mety tombony goavana azon'izay mitsidika ao, mety hoe lasa mahafantatra amin'izany tantaran'ny folo alina zany dia sa manao ahoana tompoko. Ia, saotra betsaka amin'ny fanontaniana satria tsara petraka tokoa ny fanontaniana raha ny kermesy hitantsika hatramin'izay angamba de hoe misy kosoka kapoka, tourniquet sy ny karazany fetifety. Tsy izay loatra nefa no endrika nomenay ny kermesy ny folo alina tamin'ity 19 taona nijoroany ity fa natambatra zany ny mahasoa, ny mahafinaritra de misy an'izay atao hoe fanomezana fahalalana amin'ny alalan'ny tantara izay nilalovan'ny folo alina indrindra de eo ihany koa ireo ratsa-mangaika ao anatiny, zany hoe ireo hery fiarovana sy filaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana de ho hitanao ao zany hoe ahoana ny tantaran'ny tafika malagasy, ahoana ny tantaran'ny gendarmerie nationale, ahoana ny tantaran'ny polisy pirenena, eo ihany koa ny polisy communale sy ireo ratsa-mangaika isan-sokajiny ary ao ihany koa zany le ahitantsika tombony sahady satria efa mandeha ihany koa ny atao hoe fampilazana amin'ny resaka fifaninanana idirana ato anatin'ny manamboninahitra ho tafika malagasy dia azo jerena eo amin'ny toerana io ihany koa ny andinindininy sy ny mahakasika an'izany, indrindra moa raha manam-paniriana anatevin-daharana an'ireo hery fiarovana ireo dia hitantsika ao ihany koa ahoana ny fomba fidirana, inona ny tokony ho atao, inona ny fanomanana tokony ho jerena de mino sy matoky fa tena hoe afa-po izay mitsidika n'ilay toerana de izay angamba no atao hoe hitantsika ao mandritra ny fotoana. Tsara marihana ihany moa fa efa nanomboka tamin'ity herinandro ity ary farana amin'ny faraparan'ny herinandro iny ny hetsika. Mbola mampiavaka ihany koa zany ilay hetsika kermesy de ahitantsika an'ireo fitaovana ampiasain'ny tafika malagasy izay ahafahantsika maka sary sy atao hoe mijery amin'ny atsipiriany izany fitaovana izany. Tsy inona moa zany fitaovana zany fa toy ny helicoptera, ny avion sy ny atao hoe sara na tank kely izay hitantsika ao. Afaka ihany koa ny ankizy manao fanamina miaramila eo anoloan'izany fitaovana zany de maka sary fahatsiarovana. Tsara ho ampahafantarina ihany koa fa tsy eto Antananarivo ihany no misy an'ilay hetsika fa manerana ny firenena malagasy ray manontolo de mandray anjara amin'izay fahatsiarovana ny 19 taona ny tsingerenany taona nazahoana ny fahaleovantena zay sy ny joroan'ny folo alina ny hery fiarovana sy filaminana any amin'ny faritra tsirairay dia misy an'izay hetsika izay daholo fa de manainga antsika mba hiara isalahy sy hanamafy an'izany fiarahana maneho ny maha-malagasy eo anatrehan'izay fankalazana izay. Eny ary zany hoe raha atao banky tokana zany ny kermesy de tena hoe ao avokoa ny sokajy taona ny rehetrarehetra afaka mitsidika satria ny ankizy mahazo felam-boly ny mpianatra raha toa ka mpianatra ianao de manohy fahalalana n'izany tantaran'i Madagasikara sy ny tantaran'ny folo alina zany raha ho efa somary lehibebe ihany koa de mahita n'izany resaka fampiratiana rehetrarehetra zany antenaina fa tena hoe mahasoa sy hitondra vokatsoa be ho an'ny olom-pirenena. Fa hiverina kely ato amin'ny resaka matsotsika en général raha tadiditsika ny matso tamin'ny taon-dasa de somary niteraka resabe ihany ny fisian'ireo ataoko hoe
teratany vahiny hoe andray anjara tao anatin'ny matso mety misy teratany vahiny amin'ity indray mitoraka ity mahakasika ny hoe fiara-miasa ny Madagasikara amin'ireo mpitandron'ny filaminana na tafika ny ivelany mety isy an'izay hoe ny matso amin'ity sa mety tsy ahitana an'izay mihitsy. Misaotra-petsaka anao ny madame Anto amin'ilay fanontaniana zany ino moa zany tsara mariana eto efa anatin'ilay tontsia le fanomanana dia efa fatapatatra le zavatra natao rehetrarehetra fa amin'ity matso amin'ny 26 enina amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo ity zany dia ireo ataontsika hoe tafy vony folo alin-dà miaraka amin'ny ataontsika ireo mpandray anjara rehetrarehetra ihany fa tsy hisy vahiny mihitsiny ny tonga manatanteraka izany matso zany. Eny azy mazava tsara mandeha dia mandeha ihany koa ny fotoanantsika Rizy Mirahalahy tsara foana ihany koa ny izay mandalo eto amin'ity fandarana ilay resahana anao misehatry ity no ataoko hoe omena fotoana mihitsy angamba ny mety manana minitra 4 minitra avy eo angamba ianareo Mirahalahy na mahery kely hitondrana ny ataoko hoe 4 mafonja amin'izao andro vitsivitsy monja tsy higadona ny 9 amby roapolo jona izao izay fanamariana ny 9 taona nazona ny fahaleovantena fa ihany koa ny 9 taona ny joroany zany 10 alin-dà malagasy zany. Iza no teny an'izay leo angamba ny zandry no hiteny aloha dia mamarana ny zoky ray aman-dreny filohan'ny komisiona mikarakara ny kermesy nietsika ara-kolotsaina ny tenanay moa zany izay noentina ankalazana zany 9 taona ny verena ny fahaleovantena sy ny atao hoe nijoroany ny 10 alin-dà dia atao hoe hetsika goavana nafahana nanokatra n'izay fankalazana zay sy atsiarovana n'izany tsingeritaona zany ny kermesy araka ny voalaza teo tsy hoe kermesy amin'ny maha-kermesy azy fotsiny ihany no endrika nitondrana azy dia izay no afatra omena ny mpiaino sy ny mpijery atsika hoe tongava na dia atao hoe aka fahatsiarovana fotsiny ihany ary dia efa mahafinaritra indrindra moa rehefa tonga eny ianao dia ho tadidinao ity 9 taona ity hoe niavaka kokoa hatramin'ny zavatra efa natao hatramin'izay. Eto ihany koa dia manararoatra misaotra ireo lehibe isan'ambaratongany nanome lanja izany hetsika izany indrindra ireo mpiara-miombina antoka sy ireo mpikarakara rehetra eo anivo ny komisiona mikarakara ny hetsika ho an'ny tsingeritaona ny fahaleovantena dia mbola tsy tara raha mbola misy ny maniry sy ny atao hoe mikasa ho tonga eny amin'ny toerana averina ihany fa ao amin'ny kianjan'ny Barea ary tsisy vidim-pitirana ny Makao fa maimaim-poana ho an'ny vahoaka rehetra izay te hitsidika an'izany toerana izany dia izay angamba no afatra avy aty aminay farany indrindra fa tsy hoe atao hoe adino fa misaotra ny rekora indrindra ianareo nandray anay teto fa nahafinaritra ny fiarahana teto dia mirary soa ifankahita-pahasalamana amin'ny fotoana ifankahitana mankasitraka indrindra tompoko. Araka ny fanandraisana teo aloha teo zany ny ao ataontsika ao amin'ny komisiona ny matso manokana dia niezaka hitondra zavatra tsara mahafinaritra ho an'ny vahoaka izahay ary eto dia efa manentana sady ho an'ny ireo vahoaka zany any amin'ny faritra ivelany sy ny atao amin'ny ny toerana misy ny izay lovantsika ny matso eto Antananarivo manasany izy ireo mba ataontsika anotrona hijery ny ataontsika ny fampisehoana izay atao ny 10 alin-dàntsika. Miezaka zay araka ny resako teo satria na ny fanamina amin'ny fotoana io zany dia isy fanamina vaovao nanaovan'ny tafika malagasy manokana isy fanamina vaovao nanaovana amin'io tsara mariana zany fa ny commandant d'ensemble izay ataontsika mitondra ny matso amin'io andro ny 9 amby roapolo jona io dia ny général de division Rakotoarimanana Ertina Daniel zany hoe ny lehibe ny état-major ireo tafika Antanety manamafy ihany satria araka ny fanontaniana izay fanapetraka teo dia anisany mampiavaka ny ataontsika 26 tsika ho ataontsika ho kalazaintsika amin'io fotoana io dia ny filaharan'ireo fitaovana vaovao izay ananan'ny tafika malagasy ary indrindra moa zany ny ataontsika ny avy ao amin'ny bataillon ny jenia zany ny bataillon de génie no
ataontsika tena manana fitaovana lehibe maro, zany hoe ataontsika le ho fiarakodia sy ny engin maro izay ampiasana amin'ny fanamboaran-dalana. Ka eto Mpamaranana dia mbola manatitra ihany izay ataontsika hoe 60 taona ny fahatsiarovana ny fahaleovantenan'ny Madagasikara io dia isika rehetrarehetra isika malagasy no tompon'izany. De ny folo alin-da koa mbola folo alin-da ny avy mivoaka ihany zany de mba manantena zay fa ho feno ny gradin ao Mahamasina ao amin'ny fanotronan'ny rehetrarehetra. Araka andresako teo mifolo ora manomboka ny tena matso, fa izany tsy masakana zany fa ataontsika amin'ny 9 ora maraina ary dia efa afaka miditra ao anatin'ny gradin ao anatin'ny kianja minino anaovana ny matso ny vahoaka. Izay ngamba fa dia akasitrahana anareo ny antso anay tonga nanasa eto amin'ny plateau, akasitrahana ihany koa ny vahoaka isan-tokantrano any izay mihaino sy mijery ny télévision sy mihaino ny radio record. Eny ary ampatsahivina antsika natokantrano an-trano moa zany fa ry zareo avy anivy ny komity mpanomana ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ny anazo ny folo alin-da ny fahaenina amby 20 taona izay no vahintsika teto amin'ity androany ity. Izy mirahalahy aloha zany no nanomboka ny fandarana fa mbola misy vahiny indray rehefa aveo raisitsika ao anatin'ny fizarana faharoa. Ampatsahivina antsika trano ihany koa fa azo atao tsara ny manaraka ny fandaharana ao amin'ny page Facebook ny Vakoaka Madagasikara ao, izany hoe mivantana miaraka amin'ny eto amin'ny fahitalavitra ihany koa ny amin'ny page Facebook ny Vakoaka Madagasikara ao de raha ohatra ka hoe tsy naharaka ny zany hatramin'ny voalohany, zany hoe tsy naharaka nyity fandarana ity hatramin'ny voalohany ianao dia azo atao ny mamerina mijery an'izany hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany amin'ny page ny Vakoaka Madagasikara ao. Tsy ampiandrelantsika izay fa hiato kely minitra vitsika aorian'izay dia andray ireo vahiny manaraka indray izay mbola avy ao amin'ny komity ihany mbola hitondra fanazavana misimisy kokoa indray mikasika izay hoe fanamariana ny 20 Jona sy ny 20 taona ny joroan'ny folo alin-da izay. Aza miala ary fa rehefa aveo dia hiverina aminao eto indray izany. Eny ary tafaverina soma tsara atao anatin'ny fandarana le resahana anao ny sehatra indresika rehefa avy niato kely atao anatin'ny fizarana voalohany teo mbola ry zareo avy anivy ny CTNO na ny komity mpanomana sy mpikarakara ny fankalazana ny fanamariana ny 20 Jona sy ny 20 taona ny folo alin-da ihany koa no vahintsika atao anatin'izay fizarana faharoa izay. Ato amin'ny ilany ato misy ny commissaire divisionnaire Razafinday Manitra Fleuris, commission de sécurité avy eo anivy ny CTNO. Miarabanao commissaire. Miaraba tompoko fa le miaraban'ny mpijery ny radio record eto Madagasikara, fa le miaraban'ireo teknisiana ihany koa, fa le miaraba tompoko. Eny ary. Ato amin'izany ato indray misy ny Andria Narinjato Maminiaina Tery, mety tsy dia fantatritsika loatra izay anaran'izay fa vao mijery antsika dia mahita hoe Ken izay vahintsika izay anisan'ny ao anatin'ny commission culturelle izy ao anatin'izay CTNO izay. Miarabanao Ken. Miarabanao Ianto dia miaraban'ny commissaire, miaraban'ny mpijery rehetrarehetra. Eny ary miavaka amin'ny fandarana ny tiany ity satria sambany ihany koa angambitsika tanatina fandarana no mahita commissaire miaraka amin'ny vahiny amina mpanakanto zany izany hoe hitantsika fa hiavaka ihany koa ny fanamariana n'izay 20 Jona, 20 taona nazona ny fahaleovantena sy ny 20 taona ny folo alin-da izay matoa misy izao hetsika sy fivanianan'izy ireo ato anatin'ny fandarana le resahana no ny sehatra izao. Atombokantsika ato amin'ny commissaire angamba ny fanontaniana mikasika indrindra ny fandrindrahana ny fandaminana indrindrindrindra na ny resaka sécurité, izany hoe ny fandriam-pahalemana raha ny marimarina kokoa mandritra mialoha sy mandritra ny fetin'ny 20 ny volana Jona, izany hoe fa andro vitsivitsy tsy gadonan'izay 20 ny volana Jona izay sika amin'izao fotoana izao dia efa ao anatiny tanteraka, amperiny tanteraka amin'ny fitandronan'ny filaminana, ireo mpitandron'ny filaminana fa eo ihany koa amin'ny 20 ny volana Jona. Manahoana sy manahoana izay ho fitandronan'ny filaminana izay commissaire? Ia, marina tokoa ny fanontanianao ary tena efa ao anatin'ny fikarakarana mihitsika izao amin'izany fankalazana ny 20 taona ny nazontsika amin'ny fahaleovantena izany ary ny orenany ny folo alin-da. Ary itsika angamba mahita fa efa misy ireo hetsika maro efa natao tena tapo-tanàna n'Antananarivo sy ny manodidina ary hitantsika fa nizotra araka ny tokony izy le izy. Nisy ireo mpitandro filaminana maro
ao anatin'ny hery fiarovana sy ny filaminana zay nahetsika. Ao zany ny tafika malagasy, ny polisy-pirenena, ary eo koa ny gendarmerie-pirenena. Efa nomena baiko manokana izy ireny amin'ny fandaminana mandritra ny fotoana izay fankalazana ny fety-pirenentsika ity. Ary azo atao hoe nandritran'izay fotoana rehetra zay nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana Jona, zay fotoana izay nanokafana ny fankalazana ny fety dia ny zotram-pilaminana zany. Ary ny vahoaka moa zany mazava ho azy nanaiky ny fandaminana izay napetraka ireo mpitandro filaminana ireo. Mbola maro ireo hetsika zay mbola ho ataontsika. Mbola ao ohatra zao ny atao hoe fiaraha-mivavaka ao amin'ny Amboto Filao. Mbola ao ireo atao hoe match zay mbola ho atao isan-karazana. Mbola ao diabe zay mbola ho ataontsika. Mbola hitantsika ny kermesy zay mbola vao nanomboka fotoana vitsivitsy zay. Dikan'izay dia mbola maro ireo hetsika zay nikarakarainy ny komity mikarakara ny fankalazana ny 40 taona ny nazoantsika ny fahaleovan-tena ity. Ary efa vonona tanteraka ireo mpitandro filaminana na ireo hery fiarovana sy filaminana amin'izany fandaminana rehetrarehetra zany. Misy moa zany paikady manokana izay natao teo andivon'ny mpitandro filaminana mba hahafahan'ny vahoaka miaina tsy mitaintaina fa mba hankalaza atsakany sy andavany izany fety-pirenena izany. Fety-pirenentsika malagasy izy ity ary tompona andraikitra itsika rehetrarehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ka ny teninay moa zany eto andivon'ny hery fiarovana sy filaminana dia mba rahantsika tsakany sy andavany izay fepetra rehetra izay napetraky ny mpitandro filaminana mba hisiny zany fandrindrana izany. Ary mety misy ny atao hoe fanelingelenana indraindray kanefa zany rehetrarehetra zany hoentsika andavorariana izany fankalazana ny fety-pirenentsika zany. Anisan'ny somary fanontaniana mipetraka foana komisara rehefa takan'izao indrindra rehefa misy lanonana ao amin'ny kianjan'ny Bareny Mahamasina ny resaka fidirana eo amin'ny vavahady izay hitantsika fa nisy indray taona zay somary nisy olana kely na tamina resaka fanamariana ny 24 ny volana Jona izany na nisy ihany koa mahalalao baolina kitra atao Mahamasina tamin'izay fotoana izay hoe mety anahoana kosa indray ary ny fandrindrana n'izay fidirana izay satria misy an'ireo olona somary misesitsesika rehefa hiditra eny dia manahoana ny fandrindrana an'izay. Efa misy fandaminana iarahana amin'ireo komity samihafa isan-tsokajiny. Tsy vitan'ny mpitandro filaminana rery manao izany fa misy komisiona zany ao izay mandamina rehetra zany. Misy ny fizarahana ireo tike zany any lohany mihitsy le izy zany hoe any amin'ny toerana somary lavidavitra hevitra Mahamasina dia efa misy zany ny fandaminana meloha mba tsy hisiny ny fibosihana eo amin'ny vavahady. Ary eo amin'ny fidirana eo amin'ny vavahady dia nizahoana sokafana daholo ny ankabeazan'ireo vavahady ao amin'ny Bariany Mahamasina. Eo amin'ny fidirana dia mbola misy ny fisavana ihany koa ireo olona izay atao hoe nahazo invitation ngamba fanasana na ireo olona hafa izay voantso hiditra amin'izany fankalazana ny fetintsika izany. Ny olona rehetra moa zany mazava ho azy dia tokony hanaraka izay fandaminana izay. Ary ny mpitandro filaminana efa nomena atao hoe baiko amin'izany fandrindrana rehetra izany fa inoko fa tsisy tsony zany zavatra eritreretina hoe efa nisy taloha zany fa efa mba tokony hanaraka an'izay fandaminana izay omeny ny mpitandro filaminana zany itsika vahoaka izay hanatrika an'io fankalazana ny fety-pirenentsika io. Eny ary tsara ihany ny mampafantatra an'izay amin'ny vahoaka malagasy mba hoe tsy rorosaina be ihany koa ny vahoaka malagasy kanefa tsara ihany koa ny mampafantatra fa tsy mora ny mikarakara hetsika tahaka izao, tsy mora ny mikarakara ny fandaminana iray manontolo dia tsara ampahafantarina antsika olom-pirenena ihany mikasika an'izay. Hitotika ato amin'ny Ken indraisika tena atao hoe zava-baovao ngamba tamin'izao fanamariana ny fety-pirenena sy ny nijoroan'ny 10 alin-dahy zao ny siny zany hira faneva izany. I Ken no namorona ny hira faneva, inona ny tena hoe antony nanosika na mety hoe nanekenikeny hoe tena izaho no andeha amorona nyity hira faneva ny nahazoana ny fahaleovantena sy ny fety ny 10 alin-dahy ity. Ya,
Maromaro izahay no namorokira tao anatin'ny commission io zany dia ny hirako no lanina tao. Tsy otra aloha ny anton'le izy satria le hira zany ho an'ny firenena, nataoko an'ny firenena na ny tony milaza an'le izy hoe ndao hitsangana satria efa fotoana izao. Dia ny antony faharoa ahafahako mamoaka ny fahaizako mamorona ihany koa zany zavatra zany satria ny fahalalan'ny olona ny tenako moa hoe mpanao roka ihany izay azo ekena foana satria namolavolana tao anaty mozika. Ny roka moa zany anisan'ny namolavolana ihany koa fa tsy ny roka rery ihany fa mozika rehetrarehetra dia ahafahako mampiseho zany hoe mivelatra amin'ny mozika rehetrarehetra dia fio an'ny tenako manokana le izy. Zany hoe kadona roka ve zany izy io Ken sa kadona hafa mihitsy? Salegy le hira mampetanetana zany. Izy sisa tionany kely alefa ihany fa ao am-panatodisana ny clip mihitsy izahay amin'izao fotoana izao. Nanao ahoana ny mety hoe fiara-miasa tamin'ny CTNO sy ireo tompon'andraikitra tao anatin'izay hoe fanatodisana ny horonan-tsary sy ny manodidina ny fanatanterahana ny hira fanivy io? Somary aonare zany ny ilazako azy satria efa akaiky ny fotoanan'ny fankalazana ny 26 juin dia somary enjikenjika kely ihany fa na izany arany mirindra tsara satria miara-miasa amin'ny olon-dehibe. Naharitra hafirina ny mety hoe namoronana ny hira io Ken tsy nanano sarotra be ihany koa hoe tao anatin'izay? Araka le teniko teo hoe défi amin'ny tenako ihany le izy satria talata no nivorianay tany amin'ny CTNO hoe izy daholo manana hira dia efa nisy nanana hira efa pare daholo zany ny hira sasany nen'le olona reo. Zany nangataka hoe mba ahemory kely raha mba azo atao dia général no niteny hoe ahembotra 2 andro izy ity dia amena 2 andro nareo ho an'izay mbola manana sosikevitra amin'ny hira dia 2 andro zany no nafahananao an'le hira. Zany hoe sady karazana ao anatin'izay fanamby izay ihany koa zany izao fahatongavana eto amin'ny fandarana resan'izao satria fotoana tokony mbola ahavitana zavatra be dia be nanaiky ny vahita tao anatin'ny fandarana Ken. Izy daholo zany rehetrarehetra zany. Eny ary iverina hitodika kely atao amin'ny commissaire indray ny tenako matetika moa zany rehefa fety tahaka izao na rehefa misy hetsika tahaka izao dia misy hatrany ireo somary hoe somary mandika lalàna kely na maditraditra eny antsefatsefany eny anahoana ny mikasika ny fandraisana andraikitra ny mitandro ny filaminana manoloana ireny hoe tsy manaraka ny fandaminana efa napetraka ireny. Ny fandikady arana moa zany dia vao misy fepetra ny raisiny ary misy ny atao hoe unité spécialisée izay tompona andraikitra manokana amin'izay olona mpandika alana izay. Raisana fepetra ho ary ny mpitandro filaminana tsy anaiky an'izay hoe fanakorontanana na hoe hiteraka koa fandrebirebena ny olona amin'izay fankalazana ny fetim-pirenentsika izay. Mila filaminana ny vahoaka ary mila falifalo ny vahoaka amin'izany fankalazana ny fetim-pirenena izany ka tsy azontsika ekena zany hoe fanakorontanana na hoe miteraka savorovoro amin'ny fankalazana zany fety zany. Mety ho entitra ihany koa ny fisavana eny an-toerana amin'io fotoana io mety tsy hitondrana zava-maranitra, ny zava-pisotro misy alikaola inona avy zany no hoe tsy azo entina miditra amin'ny kianjan'ny Bareny Mahamasina amin'io fotoana. Efa misy lista zany ho avoakan'ny CTNO mikasika an'izay fitaovana tsy tokony hoentina zay ny maranitra, zavatra misy gazy ohatran'izay zany mba tsy hisiany ny fandratrana na sanatr'izany herisetra ho an'izay manatrika an'ireny filanonana ireny. Zany misy lista ho avoakan'ny CTNO dia tsy maintsy ampitaitsika amin'ny hainao manjery ihany zay eny amin'ilay toerana mialoha izay hisian'ny filarana ary eo ampidirana amin'ny vavahady dia mbola misy an'izay karazana hoe affichage zay. Eny ary tafiditra ao anatin'io fitandronan'ny filaminana io ihany koa ny alin'ny 25 ny volana Jona izay anisany isian'ny afomanga ihany koa amin'io fotoana io manao ahoana indray ny fandaminana amin'io fotoana io satria amin'io tena hoe mety anarohtany mpanao ratsy ihany koa ny karazana sintomahery, ny fanendahana sy ny sisa sy ny sisa. Mazava ho azy moa zany ny arivan'ny 25 volana Jona dia efa misy ny podium eo Anosy. Ny alina dia misy ilay afomanga lehibe
izay ankalazana zany andro malaza izany. Ka efa vonona ny mpitandro filaminana mitsofoka amin'ireny vahoaka anaty vahoaka any, ao reo polisy zay tsy polisy ihany moa zany fa miaramila na gendarme zay manao fanamina civily. Ankoatran'izay moa misy ireo mpitandro filaminana na ny hery fialovana sy filaminana izay manao ny fanamina, manao fisafona eny ankelaky ny arabe na ny toerana izay misy atsika rehetrarehetra eny. Azo lazaina zany fa efa vonona tanteraka mpitandro filaminana amin'izany fiarovana ny vahoaka zany mba hisiny ny vahoaka falifaly manao fety. Tiako tsindrina kely mikasika an'ilay fampiasana ny lazera, nisy arrêté zao interministériel vao mivoaka tamin'ity volana Jia, tsy azo atao ny manafatra, ny mivarotra ary indrindrandrindra ny mampiasa ireny lazera ireny satria miteraka fanotoinana ny olona sy ny vahoaka indrindrandrindra amin'ny alina. Ka tsara ho fantatsika rehetrarehetra zany isy ny fidinana iarahana amin'ireo ministera sasany ny mpitandro filaminana izay ampahafantatra aloha amin'izao fotoana izao ary andraisana fepetra raha ohatra ka mbola misy olona zay mbola mini mandika izany arrêté zay navoaka ny interministériel zay, dia andraisana fepetra moa zany mazava ho azy satria miteraka araka le teniko teo hoe miteraka fanelingelelina ho an'ny olona sasany mampiasa lazera dia mitifitra any mason'olona, mampiasa lazera dia mitifitra tomobilin'olona dia miteraka fanelingelelina zany tsy milamina mihitsy zany le olona fa lasa mitaitaina foana, miteraka aretina angamba raha ohatra ka hoe raha mitoy zany mety manimba ny fahitana mihitsy. Ka izay no andraisan'ny mpitandro filaminana fepetra ao aorinan' izay fanentanana zay atao ao aoriana kely ao. Izay resaka lazera sy tsipopoaka zay moa zay saika isan-taona nefa anaovana fanentanana indrindra ho an'ireo ray aman-dreny ihany koa mba hoe tsy halaim-panahy hividy an'izay zavatra izay ho an'ny zanany satria hitantsika tsara ny fampafantarana rehetra ireny nanentsika tany anatin'ny fampahalalam-baovao sy ny sisa sy ny maro samihafa tany fa misy voka-dratsiny tokoa izy ireny indrindra ihany koa zany mety sy hitovy ny toe-pahasalamana, mety misy taitra tampoka amin'ny resaka tsipopoaka, le lazera ihany koa mety misy tsy mazaka ny maso araka ny efa nambarany komisara teo antom-pisian'ny fandaharana tahaka izao indrindra no hoe ampitaina amintsika olom-pirenena ny mba anarana an'izay fandaminana izay mba ho tombontsoa ny be sy ny maro. Itotika kely ato amin'ny Ken indray mahakasika indrindra izay ao anatin'ny komisiona ny kolotsaina izay ao anatin'ny CTNO izay, mety tsy janona amin'ity taon'ity ihany izay Ken, mety hanao ahoana ny hoe toy an'ny mifandrindrana na fandaminana mifandraisana anjara amin'ny karazana hoe famoronan-kira na hetsika tahaka an'izao. Tenako moa zany mpanolotsaina teknika anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina dia efa ny tena teo hoe ho an'ny firenena le hira ka raha mbola misy ny sala amin'izay dia vonona foana ny tenako. Soty foana zany amorona ary mampanakanto ny tena moa zany tsy mitsahatra mamorona. Sady ararotina ihany koa moa rehefa mahita mpanakanto tahaka izao satria fotoana ho anareo ihany koa ilay atongavana eto hoe manao ihany koa mety hoe fandaharam-potoanan'izany Ken izany atao anatiny ataoko hoe andro vitsivitsy, volana vitsivitsy, tsara mba resahana kely ihany angamba izay Ken. Hatreto aloha zany mbola eo am-panomanana n'ity fetim-pirenena ity isika izay andraisan'ny tenako anjara amin'ny 26 jona ho avy zao, 20 jona ho avy zao. Dia ao aoriana kely eo fantatra miandalana eny ihany ny programan'ny tarika fa na izany na tsy izany ary tsy azo ataony manao zavatra maimaika loatra satria manimba zavatra be. Eny ary mazava hitodika ato amin'ny komisiara tsika zany hoe sady hitodika amin'izy mirahalahy ihany angambany mialohan'ny tena hoe amaranantsika tanteraka ny fandaharana dia aleoloha resahantsika kely ihany koa ny ataoko hoe fanentanana angambany, tsy maintsy asiana fanentanana ho an'ny olom-pirenena satria izay koa ny antom-pisian'ny fandaharana hoe asiana fanentanana mafonja sy hafatra mafonja hipaka tena hipaka tsara any amin'ny olom-pirenena tsirairay izay manaraka antsika amin'izao sabotsy alina izao. Misaotra betsaka ihany nametraka izay fanontaniana izay satria marina tokoa fa ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona ny fahaleovan-tenantsika ary ny orenan'ny tafika malagasy. Fetim-pirenentsika malagasy izy ity ary matoa natsangana ty CTNO ty
dia mba hisiny ny fikarakarana fandrindrana mba ho araka ny tokony ho izy, mba hisitraka an'izany daholo ny vahoaka malagasy rehetra. Ary ao anatin'izany fankalazana izany mahafety azy dia tokony ho marihana zany izay fotoana izay. Rehefa marihana ny fotoana dia misy ny fandrindrana ao anatin'ny komisiona tsirairay avy. Ka ny teninay mpitandro filaminana dia tsotra ihany amin'ny komision ny sécurité anay izay hery fiarovana sy filaminana dia efa vonona tanteraka. Ny tanjonay dia mba hisian'ny filaminana ny vahoaka manao fety ampitiavana ary ny ankizy mba falifaly ihany koa amin'izany fetim-pirenena izany. Marihana fa efa be dia be nareo mikarakara rindrina, fa mikarakara sakafo, mikarakara zavatra mba hanomanana an'izany fetim-pirenena izany. Ka izay ny tandronay mpitandro filaminana mba hisian'izay filaminana tanteraka izay mandritra ao alohany, mandritra ao aorianany ny fankalazana izany fetim-pirenena izany. Aoka zany tsika vahoaka rehetra mba hanaraka ny fandaminana rehetra izay apetraka ny tompona andraikitra, satria ny zavatra rehetra dia efa misy fandaharana avokoa, misy fandaharana avokoa ny ao anatin'izay komisiona sécurité izay. Na mahita polisy ianao, na mahita gendarme, na mahita tafika, afaka anontaniana daholo amin'izay zavatra tokony atao. Aiza ny tokony ale, aiza ny tsy azo ale, azo atao ve ty? Vonona amin'izany izahay mpitandro filaminana. Mety misy ho any atao hoe fanelingelenana, mety misy ny lalana tapaka kely, mety misy ny fanakanana kely, mety misy ny zavatra tsy azonao hoentina araka le teniko teo. Zany rehetra zany dia mba ahafahan'ny tsirairay avy mankalaza sy manao ny fety pirenena am-pifaliana. Ka teninay no anatin'ny hery fiarovana sy filaminana dia hoe aoka mba hanaraka izay fandaminana rehetra izay natokandreo nomanin'ireo hery fiarovana sy filaminana ao anatin'ny komisiona sécurité itsika rehetra. Rehefa mandalo ato anatin'ny fandarana takan'izao kenina dia misy ny hafatra sy ny fanentanana fotoana indrindra izao omenanao ny fitenenana ary. Ok, amin'ny fetim-pirenena malagasy ty ataontsika ity moa zany dia isika malagasy rehetrarehetra no antsoina ao anatin'izany. Dia ny fitafy malagasy no aseho atsika. Andaontsika rehetrarehetra hiara entana hanao fitafy malagasy, io ampiseho ny tena malagasy atsika. Andaontsika hiara hifety, andaontsika hifankatia arak'ilay hira faneva 20 taona manao hoe andao hitsangana, andao hiavana, hifanometanana fa samy tanàna malagasy rahiraha. Eny ary. Mankasitraka anareo mirahalahy ny vahiny tato anatin'ny fandarana tamin'ity androany ity ary. Mankasitraka tompoko. Saotra betsaka tompoko, mirahalo indrindra. Eny ary, dia misaotra antsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany tamin'ity sabotsy alina ity. Verina hatrany raha hoe tsy nahita ny fandaharana hatramin'ny voalohany ianareo fa mety hoe izao vao manokatra ny vata fahitalavitra dia asaina hijery eo amin'ny page Facebook ny Voice of Madagascar ao fa ao avokoa no afaka azona ny andindininy rehetra satria nisy ihany koa ny fizarana voalohany teo efa fizarana faharoatsika zao dia ao no maka ny andindininy sy ny tsara ho fantatra rehetra tamin'ireo fanontaniana marobe izay manitsidika antsika rehetra mikasika ny fanamariana izay fetim-pirenena nazona ny fahaleovantena sy ny joroan'ny folo alindahy malagasy izay. Dia izay aloha mamarana ny fiarahana fa ho anao izy hoe maniry ny vahiny ato anatin'ny fandaharana ihany koa dia manasanao ihany ny service commercial na ny sampandrara arabaritra eto amin'ny Voice of Madagascar afaka miantso fa ihany koa afaka manantona mivantana ety amin'ny fobeteur ny Voice of Madagascar ety Anosiato Atsinanana maka ny andindininy amin'ny manaraka dia vahiny hafa sy loha hevitra hafa indray no entintsika fa dia efa mirary fetim-pirenena mahafinaritra sady ho antsika rehetra amin'ny 20 ny volana Jona ho avy izao. Veloma tompoko.